Salama daholo androany isika de ndaondray raha ho resahana ny eo amin'ny tontolon'ny zavakanto izay nalaza dia nalaza tato ato zay fa nanao seho tao amin'ny collégium tao Antananarivo tao nitarika Ambondrona izay fantatsika tsara moa izany tarika Ambondrona izany fa manana ny lazany raha ho an'i Madagasikara indrindra fa ho an'ny Antananarivo renivohitra manokana dia izany tarika Ambondrona izany dia tsy misy toazy raha ny lazany ao Antananarivo renivohitra ao ka manoloana izany moa dia maro ny ady hevitra izay mandeha etsero amin'ilay fantanena izay mipetraka manao hoe Ambondrona ve izany no artiste tena Kalaza manerana ny Madagasikara sa ahoana ho inareo dia izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy tonga WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampandela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary mandeha dia mandeha ny ady hevitra ao an-tambadrotsiretsira Facebook ao amin'izao fotoana izao indrindra fa ny ao Antananarivo renivohitra ao amin'ilay hoe artiste tsy misy toazy ny Ambondrona ary artiste tena Kalaza manerana ny nosy izay tena miteraka ady hevitra lehibe ho an'ireo mpankafy Ambondrona sy ho an'ireo mpankafy artiste Kalaza hafa manerana ny nosy dia ndao ho azavaiko amintsika ny atao hoe Madagasikara sy ny hoe Antananarivo io zany tsy ny Antananarivo renivohitra irery ihany no antsoina hoe Madagasikara fa ny atao hoe Madagasikara dia ny Madagasikara iray manontolo izany hoe ireo province anankienina miaraka amin'ireo faritra sy ny commune ary ny districta izay mandrafitra azy ireo fa tsy hoe rehefa malaza ao Antananarivo ianao ka nafen'ny collégium dia azo ilazana anao zay fa Kalaza iran'ny Madagasikara tsy avelively ny valiny avy hatrany ka raha izay no harosontsika ao anatin'ny hady hevitra amin'izay hoe Ambondrona ve izany no artiste izay tena Kalaza manerana ny Madagasikara dia tsy any valiny tsy ho iaho satria nahoana maro amin'ireo zay districta sy ny faritra manerana ny Madagasikara ny vahoaka monina sy mipetraka amin'izy ireny dia tsy mahalala velively izany hoe fisiny Ambondrona izany fa raha ao Antananarivo renivohitra kosa sy amin'ireo renivohim-paritany dia maro ny mahafantatra an'izany lazany Ambondrona izany satria ny Ambondrona dia azo lazaina hoe artiste provincialy izany hoe artiste malaza an-tanan-dehibe fa kosa tsy malaza amin'ireny faritra any ambanivohitra sy ny maro hafa ireny ka noho izany dia tsy afaka ilaza isika fa Ambondrona dia artiste tena Kalaza manerana ny Madagasikara raha ho Antananarivo renivohitra manokana dia ekeko ary tsy lavoko izany hoe tena malaza ny tarika Ambondrona satria ny tarika Ambondrona izany tsy vitany efa ela noho ny lomano tao anatin'izay resaka mozika izay ary isany be mpankafy ihany koa izy ireo raha ao amin'ny renivohim-paritany ao Antananarivo renivohitra ao satria ny tarika Ambondrona raha temo zanaky ny arivo ka rariny sitsiny raha toa ka malaza izy ireo ao Antananarivo renivohitra izay ary rariny sitsiny ihany koa raha toa ka be mpankafy izy ireo ary maro ireo zay nanohana azy ireo tonga nijery an'izay seho nataon'izy ireo tany amin'ny collégium izay maro ary tsy vitsy amin'ny olony ao Antananarivo ao no mampitaha an'izany hoe iza no tena malaza i Ambondrona ve sa i BGMG sa ireo artiste avy any amin'ny faritany hafa izay lazaina fa Kalaza satria mantsy ny avy ao Antananarivo dia rehefa ny artiste zanaky ny arivo ka nafen'ny collégium zay ny azy dia izay no tena malaza eo masony nefa kosa tadidio fa ny olona rehetra manerana ny nosy na ny ambanivohitra izay na an-tanan-dehibe dia mahafantatra tsara izany hoe BGMG izany avokoa ary tsy misy tsy mahafantatra ny hiran'izany BGMG izany na ny ankizy kely io na ny olon-dehibe ary na ny olona efa antitra fa ho any Ambondrona kosa raha any ambanivohitra indray dia maro ny olona tsy mahafantatra ny fisiny izany tarika Ambondrona izany ary maro ihany koa no mbola tsy nihaino an'izany hirany Ambondrona izany mihitsy mandraky tiny androany
ka izy ary ny tena malaza araky izany tsy ilay tena be mpafantatra ve sy ilay tena be mpiaino ve ny tena malaza fa tsy hoe rehefa mafeny collision dia izay no hitarafana fa tena kalaza ny artiste anankiray ekeko ary tsy laviko fa tena maro dia maro ny mpankafy zany tarika ambondrona izany raha ho any Antananarivo renivohitra manokana ary azo lazaina fa artiste tena feno izany ambondrona izany tsy vitan'izy ireo mahay mitendry mbola mahay mihira ihany koa tena artiste izy ireo ary tena mpanakanto feno tanteraka izany tarika ambondrona izany raha hoarina amin'ireo mpanakanto hafa fa kosa eo amin'ny resaka laza izay dia tsy afaka ilaza isika fa ny ambondrona dia artiste tena kalaza manerana ny Madagasikara ary tsy misy to azy lenga velively ny filazana an'izany fa mahaiza mampitaha ny hoe malaza ao Antananarivo sy ny malaza manerana ny Madagasikara mbola ao anatin'izay sokajy itarafana an'izay laza izay ihany koa dia mahaiza manavaka ny karazana ambiance izay tiany faritra rehetra satria mantsy raha ao Antananarivo renivohitra ny revin'izy ireo dia izay reviny tarika ambondrona izay sy ny revina mahaleo sy ny maro hafa ireny fa kosa raha ho any amin'ny faritany tsy hirevy an'izany mihitsy ary tsy toy izany mihitsy ny ambiance izay iainan'ireo any amin'ny faritra hafa fa ny azy dia ny ambiance tropicale no tena mety amin'ireo faritra hafa sy ny vahoaka amin'izay faritra maro manerana ny nosy izay ka noho izany raha atao ny fitsapan-kevy-bahoaka ary atao ny tsangatanana dia tsy izay maro mpankafy ihany ve tsy izay maro faritra mankafy sy manosika ve no tena hoe malaza fa tsy hoe rehefa malaza ao amin'ny province anankiray dia iny ianao fa tena kalaza manerana ny nosy tsy izay no hitarafantsika azy fa mba mahaiza manavaka an'izay hoe malaza manerana ny Madagasikara sy ny malaza ao Antananarivo renivohitra izay tsy voatery ny malaza ao Antananarivo renivohitra dia halaza manerana ny Madagasikara fa misy kosa ireo malaza manerana ny Madagasikara malaza ihany koa ao Antananarivo renivohitra raha ireo artiste avy any amin'ny faritra hafa izany hoe ireo artiste côtier sy côtière izany dia rariny sitsiny raha toaka tsy hahafeno an'izany collision ao Antananarivo renivohitra izany satria ny ambiance miainga ao Antananarivo renivohitra dia tsy mitovy ny ambiance iainana avy any amin'ny faritany ireo fa kosa raha hoarina amin'ny seho izay ataon'ireo artiste avy any amin'ny sisiny no ampitahina ny seho ataon'ireo artiste avy ao fovoantany dia hita ary miavaka dia miavaka ny artiste avy any amin'ny sisiny amin'izay fahaizana manao seho izay miakatsehatra izay mampirevy ireo mpankafy azy izay manerana ny nosy izay mahaiza ihany koa isika eo amin'ny resaka varitra izay ilay hoe misy ny atao hoe vente forcée izany hoe ny invitation ny fivarotana billet milohan'ny fotoana fa nireo artiste avy any amin'ny sisiny iny ka tsisy an'izany hoe vente forcée izany fa ny azy dia amin'iny andro anaovana seho iny izay vao tonga milahatra daholy ireo mpankafy azy mividy an'izay tapakila hidirana hijery an'izay seho ataon'izy ireo zay ary na dia lafo aza ny vidim-pidirana amin'izay fotoana izay dia mbola hipika foana ny kianja mety ahafeno collision ny artiste iray kalaza ao Antananarivo renivohitra fa kosa manao seho indray ao anatiny iray taona ary maro dia maro ireo demande de sponsoring sy ny mpanohana azy ireo amin'izay seho ataon'izy ireo zay fa kosa ny artiste kalaza avy any amin'ny sisiny dia manao seho isan'andro vaky zao ary hipika foana ny kianja izay andehanan'izy ireo manerana ny faritany izay ka noho izany dia mahavita manao seho goavana ihany ireo artiste avy any amin'ny faritany na dia tsy misy aza izay resaka sponsoring izay ary feno foana ny kianja na dia tsy manao an'izay vente forcée sy mivarotra tapakila milohan'ny fotoana izay sy zay moa no masaka azo naroso tanatin'ity vidéo ty tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadiny ny milike ny vidéontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misy système WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa